silianarana lewandini nisituku anifanyanarana akupenu nifana salpanumpuna eiderana rirai eraumadakizai Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tafahoany eto amin'izao tramin'Andriamanitra izao indray. Hitady an'Andriamanitra ny fotsika, nangetaeta an'Andriamanitra ny fotsika, izany mahatongavantsika eto amin'ity toerana masina ity. Andriamanitra o ny andininy voalohany ihany no ataontsika. Mami
voninahitra leo anao Andriamanitra ray. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Endriky ny voninahitra rehetra. Amen. Ho ampitomboinao amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Salamo 7:30 ny 14 ka hatramin'ny 17 ao aorianan'izay dia nihira ao amin'ny firana protestanta 7:39 ny 2:2 ary ny 5. Salamo 7:30 ny 14 ka hatramin'ny 17 ary ny firana 7:30 faingana ry mpanjaka ny 2:2 ary 5. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jehova ampafantaro ny farako sy izay ohatra ny androko. Aoko ho fantatro fa olo-kandalo aho, indro efa natao vody voam-pelantananao ny androko, ary ny fiainako toy ny tsinitsininy eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra, na dia ny matanjaka azy. Aloka tokoa ny fandehanan'ny olona, zava-poana tokoa ny tabatabany. Miary arena izy, nefa tsy fantan'izay ho tompony izany. Ary ankehitriny, inona no andrasako Tompo? Ianao no antenaiko. Amen. Fangana vipanjaka handai ulana, fangana vemba kami uana, Fotoam-pivavahana voninahitra ny eo anao Andriamanitra ray, le Andriamanitra masina indrindra, le Andriamanitra tompony hery, le Andriamanitra tompony fahefana ny an-danitra sy ety an-tany. Saotranao izay noho ny amin'ny famindramponao mbola nitehirizanao anahy tahaka an'izao. Fa inona tokoa moa izay zanak'olombelona no ahatserovanao anahy isan'andro, olo-kandalo, vovoka iverina ho vovoka, zany ny fiainanay zanak'olombelona. Avy zany ny teny vakinay tao amin'ny salamo hoe, ampafantaro ny farako aho Andriamanitra, satria tokoa mantsy efa niferanao ny fiainanay. 70 taona ho ianao na 80 taona raha tahiny ka mateza indrindra. Misaotra anao zay, mbola afaka miaona aminao eto.
eto tokoa ny kianja mahamanina amin'ny fanahinay satria eto amin'ity toerany ity no misy ny masonao, eto amin'izao toerany izao no misy ny fonao, miara-mitempo amin'ny fonay ka reto izay vahoakanao tonga amin'izay vatany eto anatrehanao ankehitriny hanome voninahitra anao amin'ny alalan'ny fiainona ny teninao, amin'ny alalan'ny fakatoavana ny teninao hoe manajany andro sabatana masina azy. Jesosy mety tsy tahaka ny fomba ny lanitra ny fombanay eto fa olombelona tsotsotra ihany Jesosy, nefa tena vokatra ny fonay no idiranay ianao eto. Masina, masina, masina Jehova, hiainga ny voninahitra tany rehetra. Amen. Petraka isika. Alohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra izay sahaza ho an'ny fanahintsika, satria izy mandinika ny mahafantatra ny ao anatin'ny fotsika ao. Misy tantara kely tsotra isitomako ny foam-panahinao. Misy lehilahy tao anankiray hoe Marika ny anarany. Rehefa maty izy rehefa mivoaka ny didim-pitsarana dia hoe voaheloka ho any amin'ny afo mandrakizay izy. Tany izy vao nanenina, mibebaka tena mibebaka izy tany amin'ny afo be. Avy sendra nandalo Jesosy dia eniny Jesosy ilay vavaka hoe naray minitra monja aza Jesosy ny anafahanao ato dia hibebaka eny ambonin'ny tany. Eniny Jesosy ilay izy dia tonga Jesosy niteny taminy hoe Marika hozy izy, Marika, sady nitomany Jesosy, sady nitomany izy. Eniko mivavaka nataonao izy fa saingy izao tsisy ninina azoko atao aminao intsony Marika hozy izy fa teny ambonin'ny tany ianao nandefa ny oloko nandefa ny mpanompoka hitoro ny teny taminao fa tsy nety ny aino ianao. Dia vao maika Jesosy no nitomany. Setorotara hozy izy, setorotara Marika, tsisy ninina azoko atao aminao intsony. Dia vao maika Jesosy nitomany dia lasa izy. Hanambara ny teniny ny mpanompony eto. Mbola misy fotoana hahafahanao miaino amin'izany, fa ny fiainana tsisy tenin'Andriamanitra tsy fiainana izany. Nanananao aza ny vola makarena rehefa tsy ao anatinao ilay fiadanana vokatra ny tenin'Andriamanitra tsy fiainana izany. Fa ny lova tsara indrindra napetraka Jesosy amintsika dia ny teniny. Raha androany ianao nanapa-kevitra hoe Jesosy manompoka androany ny fiainako, dia ny teninao satria ianao nilaza hoe raha mitoetra betsaka ao anatinareo ny teniko dia ahoana ny toyana? Tianareo na inona 392 hitsangana isika. Mba raha iso izao misy lovanao ao indro Jesosy miandro ianao. Ny andininy voalohany sy ny faharoa no ataontsika. Mba iso iza misy lovanao indro Jesosy miandriana. Fanielukau be tena velani kafiana nume niana nufikiniana kayeke wakiza sayume nitso siana.
isiluvanawa indutesomia dianao famuatinova muatinunava faniulumanda ukadeninava hatiza sayata nawati utsara nawi katia sufa isika voninahitra aneo anao Andriamanitra le masina indrindra ambony indrindra tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra le nahary tongotra mantanana anay manaja anao zay amin'izao andro voalohany amin'ny volana février zao fionana aminao misaotra anao zay efa mbola velona soamantsara ary raha velona zay ny anao ny sitraponao no tiana indrindra satria zany nametrahanao anay ety ambonin'ny tany koa dia mitenenena Jehova ho fa miainy mpanomponao amen. Petraka isika. Ny nitarika antsika teo dia ny mpitandrana Tony izay any amin'ny fiangonana any Paris any Frantsa any Sarantony misy azy misy fiangonantsika 5 moa amin'ireny vohitra Paris fotsiny ary anisan'izany izy ka dia miarahaba asika tonga soamantsara eto andao antsika sady izy amin'ny herinandro avy iny. Ry havana iahy ny tenin'Andriamanitra ianao ny angatahako aminao na adiny androany fotsiny aza mba hangilatsofona fa mamby ny tenin'Andriamanitra. Galatiana 5:5. Ary ny mpansaka voalohany 7:10. Galatiana 5:5 ary ny mpansaka voalohany 7:10. Raisika ny Galatiana 5:5 ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa miariary ny nasan'ny nofo dia izao fijangajangana, fialotona, fijejojejona, fanomporitsampy, fanovanody ratsy, fiandrafina, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fampandanina, fisarahana, hivitra, fitokona, fialonana, fahamarinana, filalovan'ny ratsy ary mitoy zany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao zany dia tsy andovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny mpanjaka voalohany 7:10 dia ny andininy fa 12 ny andininy fa 12
anaran'i Jesosy. Fa hoy Jehova, mivoa ka mitsangana eo ambonin'ny tendrombohitra eo anatrehan'i Jehova. Arindro nandalo Jehova ka nisy rivotra be sady mahery namakivaky ny tendrombohitra sy nanorotoro ny aram-bato teo anoloan'i Jehova, nefa tsy tao amin'ny rivotra. Ary manarakaraka ny rivotra nisy orohoro-tany, nefa Jehova tsy tao amin'ny orohoro-tany. Ary manarakaraka ny oro-tany nisy afo, nefa Jehova tsy tao amin'ny afo. Ary manaraka ny afo nisy feon-tsoka malemy. Ary areny Elisa zany dia nosarona ny kapoty ny tavany, ary nivoaka izy ka nijanona teo amin'ny mbava-joy. Ary indro nisy feonanalo nao aminy nanao hoe, manao inona ty ianao ry Elia? Dia hoy izy, nafana tena fanany foko noho ny fitiavako ny Jehovandriamanitra ny maro, fa ny zanak'Israely efa nafoy ny fanekenao ny alitaran'oravany, mpaminany nofonony tamin'ny sabatra, ary zaho dia zaho rery ihany sisa, nefa mbola mitady afaty ahy ny aiko ihany izy. Amen. Ray masino asinanay amin'ny fahamarinana, ny tenina amin'ny fahamarinana. Amen. Ity taona ity dia mbola taonan'ny fibebahana farany. Tsy fantatra ny aorinan'izao. Misy mpiandry jorovavolombelona omaly. Aizaho izy nanofina hita andevolo farany zay mampatahotra mihitsiny, lava rambo, mena ny masony, lava ny tandrony. Niteny tamiko hoe, zao lazaiko anao, nareo sisy mety mibebaka, tsy raharahinareo mihitsy zay lazaiko. Ka dia zao no lazaiko anao za, efa nomen'Andriamanitra ny fahefana, fa hompitego ao anatin'ny 2 minitra fotsiny izao tontolo izao. Tsy manana fahefana an'izany ianao le mpiandry. Zany no izy, zany nomena fahefana napotika an'izao tontolo izao. Ka rehefa antaonareo ihany nataonareo, ary tiako nareo manao ny ataonareo mba ho ahy, fa tsy ho an'Andriamanitra. Riavana, mafy be zany, mafy. Raha tany an-talà faraparany teo dia niresaka tamin'ny vahoaka teo, za mitantara ny alahhelony, tsy mba nananany an'i Jesosy dia mba nangataka izy. Inona ny dikan'ity nofo ity Dada? Dia nambarako. Raha izano any nofonao, tsy mahazo mihinan-kena tsony ianao enomby mandrakizay, fa ho faty ianao. Niondrika izy, toy izy taminay, impossible zany, impossible, za tsy maintsy mihinan-kena, zany ny fiainako eto tany, enomby. Sady lasa izy. Zany tsika riavana. Betsaka izay teny nambaran'i Jesosy zay, nanambarany alahhelony aza izy sy ny ranomasiny, tsy mety mitody. Fa tsy tamin'iny ihany fa mandrakitiny androany, any anatin'ny mpiandry rehetrarehetra any, mbola mitomany izy, mitomany. Nahoana ho ahy ianao, tsy mba mety miaino zay lazaiko mihitsy, tsy mety miova mihitsy ho ahy ianao Jesosy. Dia tomany izy teo amiko teo. Ka mbola tovavy zany ho anareo ankizy, asarotra ny miala amin'izany fitsangajangana zany.
Fijangajangana matsy hoy ny epistily hoan'ny Galatianina 5:20 miariary ny asan'ny nofo dia izao a fijangajangana. Ino voalohany atsiravina mihitsy ny rambony zavatra aterany fahalotona jejojejona fanompotsam tonga hatrany amin'ny dada rabe daholo. Ahoana ny fomba zahoako anty olona ity vadiko fanaovana ody ratsy mame ody ratsy amin'izay dada rabe maro be ankenareo tonga ny amiko ary tsy miteny izy fa raha tonga izy manontany manana problème be adada menan Jesosy zany problème zany. Hoy izy nalainao tamin'ny ody io vadinao io. Tana aloha nivoaka ho amantsyandrangah vadina. Ino ny tia nataonao? Eny dada, mariny zany. Fa tia azy zao, tia izy zao. Ino moa maharatsy an'izany? Zany daholo rehefa tsy manambady ny tovovavy dia makany mialatsiny mihitsy. Zany ndio iverina fa sitrapon'Andriamanitra tonga ny fijejojejona any amin'ny fahalotona isan-karazana fandrafina miady amin'izay fifandirana fanditra amin'izay adilahy miady amin'izay fiafinafonana fimpandaniana tsy mahazo mandova ny fanjakan'andro fa tsy verina vory zany. Betsaka ny azo tantaraina amin'izany ry havana fa izaho mangataka aniraka loenelinina na body vololona mba resadresaka amintsika hoe inona moa ny tokony ho atao. Betsaka ny tokony ho lazaina fa apopoizina ihany zavatra ray ihany ny angatahako aminy. Misy zavatra be dehibe ndresan'i Jesosy taminy nanomboka tamin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro tsara votanisy zany fa ny angatahako amin'olo dia izao ahoana ny fomba fanalana n'ilay fahotana raiky tapisaka efa miraikitra amin'ny nofon'olombelona mihitsy ny fijangajangany langa izay milaza fa tsy manao an'izany hatramin'ny zazakely aza mahatsirabina be ny mijery ny sany tantara zany mampalahelo vavikely anankiray efa taona nampiansondreniny neny tsy fantatro fa ataonao firaisana amin'ny dada zay fotsiny dia natafotohana ny reniny mianatra any amin'ny université zao fahalan'ny reniny maty mihitsy ary tsy ariny volony zany ny tena rafesina mihitsy ilay zanany tomany le ramatoa ntanao amin'ny fona amineny eo tsika raiky tapisaka amin'ny olo zany fa tsy misy mahafaka an'izany kataka mibody vololo lahy teny hoe le fahotana raiky tapisaka mihitsy le ao amintsika le tsy azo ngotana tena tsy azo ngotana ohatran'le fahotana ratsy indrindra tena mahazo antsika rehetrarehetrarehetra inona no atao izay ihany alohany mba tantarainao. Tenena Jehovah fambiaino ny mpanomponao. Amen.
raha nangataka hoe inona Jesosy mampitomany anao fa nalan'ny ranomasinao ane ahy dia nasehony le CD izay niona ny tamiko tamin'ny taona 2000 dia nasehony ahy io ty ve Jesosy manala ny alahelonao dia nenoko le izy izay tsy manam-pahamasinana ozy izy tsy ahita dia nandeha efa herinandro no nomeny Jesosy io teny io lasako nandeha tany amin'ny Dada. Ianao nga mitady zaho ozy tsy mitady ianao fa inona ny nofinao dia niteneniko taminy Jesosy zany mila rendez-vous aminao ozy izy tana mangataka rendez-vous aminy ny pitsony ihany dia nanofy dia nahazo teny nahazo chiffre mazava tsara 8 12 12 zay ihany ny pitsony iny atalaty io lasa tany amin'ny Dada. Inona Dada ny dikany ity fa ity nofoko alina fa ianao milaza fa mila rendez-vous amin'ny Jesosy dia nazavainy teo le izy dia nampianatra Jesosy tena nampianatra izy nandritry n'izay atalata mandra-patonga ny asabotsy zay fa ny asabotsy kosa izy dia tonga meloa ary rehefa tonga meloa izy voliratra amin'ny masoko dia andeha hivavaka rehefa dia hivavaka iny dia ozy izy hoe asory aloha ny akanjo mandrinao dia hogohy volonao dia manaova akanjo tsara fa rehefa handray olona ianao ozy izy dia mahavita miogo volo tsara manao akanjo tsara milamina tsara ianao izay vao ampidirinao le olona mbola tsy nataonao tamiko izany dia mifona dia mibebaka tao amin'izay raha ozy miditra ao amin'ny salon dia miditra tao amin'ny salon izao vao hiresaka amiko ianao fa tsy manam-pahamasinana ozy izy dia tsy ahita raiso daholo ozy izy ny fitaovana fanadiovana ao amin'ny salon any anomboka fanadiovana raisiko ny kifafa raisiko ny chiffon raisiko ny brosy raisiko ny paille de fer dia nikosotrano rehefa nikosotrano teo dia nisy loto tsy mety afaka dia tonga dia nikosehiko tamin'ny paille de fer le izy dia niteny Jesosy hoe tahaka n'io loto io tsy mety afaka mihitsy ilana paille de fer zany tsy maintsy kosehana ohatran'izao izy zao ataonao zao maratra mihitsy io ary marary mihitsy tahaka zany koa ny fahotanareo zay raiky tapisaka dia mila kikisana mila diovina maratra mihitsy ny anareo amin'izay ozy izy kanefa tsy maintsy atao zany fa tsy ho afaka amin'io mihitsy ny anareo dia ny fanalana azy ozy izy maka mpanompon'Andriamanitra ray na roa na telo atokisanao indrindra tsy hamoaka ny sekreanao
dia ireo mitondra anao eo amin'i Jesosy ka manao vavaka angaredona. Dia tahaka n'ilay nanasitranan'i Jesosy ilay marary ny paralysisa, ilay marary ny paralysisa tsy nahatondra ny tenany, fa ireo olona izay nitondra azy teo amin'i Jesosy kosa dia nanam-pinoana ary ny finoana ireo jereny Jesosy dia sitrana ilay marary. Ka nanaovanao azy ozy izy dia izao: maka mpanompon'Andriamanitra ianao ray na roa na telo dia mitondra n'io olan'ilay olona io fa tany sainy eo daholo zany ilay olana tiany ho afahana, ary efa izy mihitsy ny efa manana faniriana hiala amin'io fa saingy tsy afaka miala izy, dia maka an'izay mpanompon'Andriamanitra izay izy dia ny ataon'ilay mpanompon'Andriamanitra dia mivavaka angaredona mikiky io fahotana io na mety ndray andro dia ho afaka, na mety 3 andro zay vao afaka, na mety 7 andro mihitsy ny azy, dia atao foana zany, atao foana zany mandrapahafaky ilay fahotana amin'ilay olona dia tsy miala amin'io ilay mpanompon'Andriamanitra. Zay to. Ditantsika amin'izany ary fa misy fomba ataon'Andriamanitra hoe amin'ny fijangajangana raiky tapisaka ny maha-olombelona ny olombelona io izay ihany. Couché-o amin'ny paille de fer, mahalehilahy mahavehivavy anao io andera. Dikan'izany sahiny teny hoe tsy araka amin'ny lotsony raha tsy samy zany ianao tsy marary anao zay. Olona tiako anao Dada, tena tiako gona ny averinao fa hoe tsy mahazo miaraka aminy zay le marary zay. Sahiny teny hoe brioany io Jesosy io any mampaditra, io any makany amin'ny afo be. Ohatra tapao mitsy zay fiarahanao amin'ny olonany, okizay, okizay, okizay. Sahiny miteny an'izany, zany ateo marary. Fa io raiky tapisako io tsy afaka. Fa mbola mitomany foana Jesosy. Zao ny teniko tamiko izy tamin'ny voafako maly. Mihiry izy. Zao Pasteur ho izy okizay. Okizay. Tsy ahova olombelona mihitsy anao ninninona taonao. Nahitanao fa mitomany eo aza. Fa zao lazaiko anao mba ataovy ozy izao hiry zao hoe fanotsika tany an-travoangy fivavahana. Ry ondro mania ampy zay ka mody. Miandro anao la rainao be fitidy, mody. Fa raha toa hitanao fa efa trotraka ianao, verenao atao tranondrainao. Tsy miditra nataonao no amozako anao. Tsy niray sanatrianao andao fa manatona otrotroko lamba soa no asalotra anao. Alao za mihitsy Pasteur ozy ny hira fa manao zany hira zany izy toko fa sady mitomany. Mba fantatrao zany olona mitomany mihira. Raha misy maty eo zao ka mihira ny olona rehetra hoe aza manadino ny aza ataony hoe aza manadino. Ny olona manohy azy piaino
zany niran'ny olona mitomany ny avany. Tsy safany zany nataony Jesosy hoe oka zay zany hira, zany ho resaka amin'ny fony. Oriondry fa fany amin'izay ny ranomasina sady mitomany izy. Ampizaka gavy anao ao anao zany hira izany ivololona CFF tsy asiana orgy zany fa le fasy fotsiny izy de mira akipino masonao ataovy an'eritreritra zany Jesosy mihira zany hira zany ho anao te ena aminao te resaka aminao le eno izy aiza aminao zay izy vololona ay any eny ary ao tsika manaraka. Dimani ampizaka mundi miandriana lakana wefiti kamudi kuratu itana fefatu chakiana mivere na tocha nudana sinidi janata nuamu zakwana siniran sanati nuanda
eny ry havana any ianao any amin'ny ditranao rehetrarehetra any ela be dia ny hevitra no fa manadinanao ilay rainao sanatrio Jesosy lay rainao be fitia be fiantra lay fiantahantanao taloha foana anao mbola tsy nivadika miandrenao tomanana izy falazaiko anao hoe mahita azy mitomany zany tsy zakanao ary matetika mihitsy raha vao miantso azy dia ny ranomasina alohana mbola renao izy misentosento tsy indraindray ihany izy mamaly soran'Andriamanitra ary mbola mamaly anao izy fa teny atsipany manam-panahy ao am-poniny mahalala tsangany hivavaka isika Jesosy tsy mahay manambara tsy ny teninao zahay araka ny teninao hoe ninona lazainao na fampioroorona na fampitahorana tsy raha in'ireo olona ireo zany maro zany Jesosy aleo za mba hiresaka aminy aleo mba hiresaka aminy Pasteur dia nanao hira ianao sady mitomany ianao ny mihira tonga any aminao ny fanahy masina izy resaka aminao androany mahay miresaka vavaka manora zavatra hanovany fiainanao izy vitany teninao Jesosy tsy tenitsony fanjaranao sisa mba tongavany amin'olona rehetra eny ianao satria anao tia azy naranao Jesosy ny angatahako izany amen petraka isika zay no hafatra no raisitsika teto amin'ity toeranyity androany samy mieritreritra ao anatin'ny fony samy mandinika tsara zany hoe ny fitondrako va ny tsy marina hozy Andriamanitra no maninona no manadino ahy anareo fa ratsy sady mangidy amiko no niodinanareo tamiko izy Jehova araka ny fampianarana malomora napetraka ny fanontaniana hoe mangidy ve ny fahotana sa mamy mamy ve ny fahotana sa mangidy raha mangidy io eto atramin'Andriamanitra isika fahazamandainga fa tena mamy amintsika io fahotana io ary io no ampitomanytsika ny Jesosy isan'andro anandro fandehantsika hiverina jereo zany Jesosy hoe ory mitomany zany mba azonao an-tsaina ve zany Jesosy mitomany mivavaka ho antsika isan'andro anandro eo anatrehan'Andriamanitra ray handehantsika anao ny hira 566 dia hitondra ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra hitsangana isika risaka izany mpanota fantatrao ny zanakao ny andininy voalohany any ny andininy voalohany any Risaka izany mpano
hatraony zanaka fa malemy morana avo ka mangataka mina atudio ka eno ny vavaka ianao no hivavaka androany fa Jesosy mitomany eo akaikinao miaino ny vavaka zay ataonao. Jesosy io lehibe loatra ny fitiavanao, tena tianay zanak'olombelona ianao, tena miala nenina, tena miala nenina ianao amin'izao fibebahana faran'izao. Fefa tsy any an-danitra tsony aneo izy ianao araka ny hafatrao, fa efa eny an-dalana, efa eny an-dalana ozy ianao, efa eny an-dalana, fefa akaika. Jesosy ao enoy ny fivavaka rehetra, ny olona rehetra no hivavaka aminao androany Jesosy, hamafany ny ranomasina. Fa raha izahay no mivavaka, satria efa mahafantatra ny toe-ponay hoe tsy hiova intsony ireo, tsy hiova intsony ireo. Jesosy io mety badabada hivavaka, mety tsy hahita tena tononona mihitsy azy eo anatrehanao, nefa kosa Jesosy lay fotorotoro sy mangorangoraka teo am-pandrenesana ny teninao, zany mba jerena Jesosy androany, zany mba jerena. Fa raha ny boky ny fiainanay tokoa no jerena dia efa nikosehanao, efa nasianao soratra hoe efa very. Fa le famindramponao ny teny taminay androany, zany ny zava-dehibe teo aminay. Sotra Jesosy, tsy mba takanay olombelona ianao ka manontolo fo, fa rehefa nanenina ny tehitrahatra tokoa zay, ka hiteny aminao hoe hanary zany fijangajangana zany zay Jesosy, kosehanay tsy ho ao amin'ny fiainanay intsony ny fahalotoana rehetra, dia any an-danitra ianao hiteny aminay hoe hononiko ny fahatezerako, fa tsy ho tezitra aminareo intsony aho. Sotra avy zany nasahinay manonona ny teny Davida ao amin'ny salamy manao hoe sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'Jehovah torotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, njary napaka potipo, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalefa, nidina tany amin'ny fiainatsita, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka van'Andriamanitra ray tsy tompo, avy amin'ny avin'ny tsara amin'ny velona sima. Mino fanahy masina, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiangonana olona masina, famelan keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Ataontsika ny hira 516 ny andininy voalohany. Andafy ny hevitra lava sy maina, no misy lay tany zay mamin'ny foa, lay tany zay fanampanantenaina, olovany meny zay makatò. Ny andininy voalohany ady.
Andafimie Kalapasmaina Numisilakani Saimaminifu Kaitani Sae Panapanatenana Ulu Fanminu Isai Makatu Hirikrine Damba Utafita Simetimia Danamanga Paita Hirikrine Damba Utafita Simetimia Danamanga Paita Tanteraka antsika izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika. Dia miarahaba an'ireto tompona anniversaire reto sika, tononona mpanajana, Andriamatoa sy Ramatoa isany, Randrianary Jaune Njaratiana Elize, teraka tamin'ny 1er février. Randrianary Jaune Nomenjanahary Elize, teraka tamin'ny 24 01. Ranir Souemé tamin'ny 31 Andria Tahina Onitra Amboaratiana tamin'ny 4 février. Rajosova Manassé Idson any France. Rakotovao Mialy Entso tamin'ny 30 janvier. Rakotozafy Jean Bernard tamin'ny 31 janvier. Rakotozafy Ansa Nandriana tamin'ny 3 février. Randria Tsiferana Rivelo Obnirina tamin'ny 4 février. Andria Nomena Angely Kariana Wendy tamin'ny 5 février. Razafindravao Suzette tamin'ny 30 janvier, vavaka tokantrano. Rakotondrazafy Jean Alfred 70 taona. Rawel John Maheriniaina 27 taona. Razafy Arso Pauline 80 taona. Ira 537. Ramanatso Misaela Ertona. Randriamanatso Rodin sy Raharjaona Zanaharisoa Antriniaina 12 taona mariage. Mihaja Hasina Mialy Arvelo tamin'ny 3 février. Ira 488. Rajaony Mihamina Edy tamin'ny 1er février 80 taona. Randriamanga Obnirina Anjaseno tamin'ny 1er février. Rakotondramanana Ambintsoa tamin'ny 4 février. Ira 537. Rajaovola Maminaratra tsy haiko zany tamin'ny 1er février. Razafy Mandimby Honoré tamin'ny 21 janvier. Rahantarysoa Veroanitra tamin'ny 28 février. Fahiratansaina
sy fianarana mangataka an'izany izy. Ranaivo Ramarson Mahery Tsoa tamin'ny 1er février, Rajonson Elodie tamin'ny 4 février, Razarvelo Albert Abeline tamin'ny 4 février, Rakotomalala Nomenjanahary tamin'ny 2 février mangataka fahendrena, Razafindrabe Vololoniaina tamin'ny 4 février, tsy fantatra ilay soratra, Rakoto Armanana Fanja tamin'ny 3 février, Rakoto Arsoa Andriatina tamin'ny 4 février, Ratsina soratra sarotra tompoko, Ratsina Zafony 7 tamin'ny 2 février, Mathieu Endika Silvio tamin'ny 21 janvier, Harnomena Laingo Fitia tamin'ny 5 février, Rasolonjanahary Percy Tafita tamin'ny 31 janvier, Ramiaramanana Voahiraniaina tamin'ny 1er février, Miartsoa Judio Lucas tamin'ny 31 janvier, Raonlalao Andriambelson Mamsou tamin'ny 1er février, Ira 537, Raonlalao Patrick Arson tamin'ny 4 février, Randriatsaina Mahalina Jacques Razakasoa 13 taona tamin'ny 21 janvier, Rasolofson Fitahina Mathieu Valtona tamin'ny 30 janvier, Razakasoa Aina Finaritra Valentine Ertona tamin'ny 24 janvier. Reo zany ny nahatonga fisaorana ary nanome endrika an'izao alitara izao izy nividianana voninkazo dia Jesosy koa mba te ho ravaka ao anatin'ny fonareo. Ny teny izay omena anareo dia izay hita ao amin'ny Jeremia toko fa 2:30, Jeremia toko fa 2:30 ny andininy 40 ihany. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: dia anao fanekena mandrakizay aminy aho, dia nitsitsaharako amin'ny fanasoavako azy, ary ny fahatahorana dia ataoko ao am-pony kosa mba tsy alany amiko. Amen. Ataontsika ny hira 537 ny andininy voalohany ihany dia hitsangana hivavaka tsika. Oh
Jesosy io reo natondra ny anarany teto anoloany alitara. Misy koa anefa ny nanadino androany izy vao mahatsiaro an'izany Jesosy. Dia mandravaka tokoa ny alitaranao izy, taka manala ny alahelonao Jesosy, satria ny voninkazo dia manala n'izany fahasorenana izany. Dia manala ny alahelonao koa izy Jesosy amin'ny taona nomenao azy fa mbola notsenainao fanekena indray dia nitsitsaharanao amin'ny fanasoavanao azy. Dia natolotra ho azy zany amboara teny zany mba hireketany fony aminao ka tsy alany mandrakizay. Dia hanompo anao izy ary izay rehetrarehetra tianao dia ho ataony. Ny analan'ny ranomasonao koa satria fanandrify amin'izao alahelonao zany Jesosy dia anaizotra ny alahelonao izy dia raiso Jesosy ny fony raisiko ny fanany raiso ny tenany ray manontolo mba ho fanatitra velona masina ankasitrahanao. Dia misaotra indrindra Jesosy voninahitra ny dia honao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Mipetraka isika. Dia misoran'Andriamanitra anao ry hava raha mbola velona maheno izany tenin'Andriamanitra izany. Teka ho asika amin'izany rehetra. Eny tompoko, anao rakitra ny fanatitra isika izao, fanatitra indroa, fanatitra mpanonerana vavaka. Misy mpiandry efa betsaka ny olona miona amin'ny tompo ary samy mba miona amin'ny dolidododododoly. Ary isak'izay miona amin'ny tompo izy dia izao foana ny tenin'ny tompo hoe mba namaky ny soratra masina isan'andro ve ianao kepoka tsy mahateny, mba mandoa fahafolo-karena ve ianao kepoka tsy manteny. Alefa ny aminareo zany teny zany fa mbola ataon'Andriamanitra potitsofinareo daholo zany zany ny mahafaly azy. Rakitra voalohany sy faharoa araka ny fanao ny procession ataontsika rehefa avy eo. Tsy misy atakaloko anao ry raikotia hany andanitrany fizahoany notoizao notoiza de no ianao de no ianao ireriany. Tsy misy atakaloko anao ry raikotia hany andanitrany fizahoany notoiza notoiza de no ianao ireriany. Faratafasaraka aminao dia fantatro fa izao fiainako izao aode uravo potika tokoa.
misy atakaloko anao, ilay Jesosy sainan'olo tena, fizahoan'ino toy izao de noho ianao nanaiky famonjena. Tsy misy atakaloko anao, ilay Jesosy sainan'olo tena, fizahoan'ino toy izao de noho ianao nanaiky famonjena. Faratafasaraka aminao, dia fantatro fa izao fiainako izao, raho de ho ravo ho tika tokoa. Tsy misy atakaloko anao, fanahy masina mpanolotsaina, fizahoan'ino toy izao de noho ianao nanaiky velonaina. Tsy misy atakaloko anao, fanahy masina mpanolotsaina, fizahoan'ino toy izao de noho ianao namelomelonaina. Faratafasaraka aminao, dia fantatro fa izao fiainako izao, raho de ho ravo ho tika tokoa. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratran'ity andro alahady ity indray amin'izao fandraisana volana febroary izao. Tonga amin'ny fotoana hamakina iny raran'ny fiangonantsika isika. Ampatsahivana ny fiangonana fa andro any alahady 5 février dia ny tantara faharoa toko fahefatra amby telopolo ny vaky tenitsika. Filazana avy any amin'ny birao FPVM dia mampilaza antsika mpiandry rehetra fa toy izao ny fandaminantsika amin'ny fampiarabana amin'ny 11 février. Ny voalohany manao akanjo masina daholo ny mpiandry rehetra anatrika amin'ny fotoan-dehibe 11 février io. Faharoa, tondra-karatra mahampiandry FPVM avokoa ny mpiandry rehetra hisy ny fizavana entitra ao ampidirana. Ny fahatelo, iangaviana ny iraka rehetra ho tonga amin'ny valo maraina amin'ny fotoana io ao amin'ny 2e étage. Hoy ny tompony andraikitra avy any amin'ny sampana fanantenana dia mampahafantatra antsika fa ho tanterahana ny alahady 5 février anio ny fampiarabana tratran'ny taona, dia zany ao amin'ny rihana fahefatra androany amin'ny 12 ora sy sasany filazana zavatra very ilazana izay mahita ny papier very zany tao amin'ny premier étage nandritra ny fianarana katekômène tamin'ny asabotsy 4 février omaly mba hanatra izany zavatra very zany izany papier zany ao amin'ny biraon'ny fiangonana na iantsony numéro 034 49 396 42 zavatra very ny katekômène. Avy any amin'ny kristianina tanora zokiny ilazana ny zanako fiangonana feno 13 taona ny miakatra maniry hiditra katezo fa efa misokatra ny fampidirana mpikambana vaovao isaky ny fivoriana sabotsy amin'ny roa eo amin'ny efitra 316 rihana fahatelo ary mifarana izany ny 26 mars 2023 ho avy zao ilazana ihany koa mpikambana teo aloha mbola maniry hirotsaka mba natanteraka izany ny sabotsy 25 février fa izay tsy manao izany dia maheverina ny tenany ho tsy mpikambana intsony. Avy any amin'ny sampana lehilahy kristianina SM4 ny SM4 dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpikambana vaovao ny 21 janvier hatramin'ny 25 février. Toy izao mifepetra amin'izany efa mpandray fanasan'ny tompo tia mihira manao asa fitoriana filazantsara vonona anaraka ireo fandaminana eo anivon'ny sampana
amin'ny fotoana ihany koa ny fanavaosana fisoratana anarana ny fivoriana ny SMK dia isaky ny asabotsy amin'ny roa sasany tolakandro porta 304 avy amin'ny chorale lehibe FPVM ilazana isika rehetra mpikambana perinasa sy ireo maniry iverina ao amin'ny CFF fanavaozana fisoratana anarana efa manomboka ny 21 janvier ary mifarana ny 25 février hoy ny tompona andraikitra avy amin'ny sampana Gaetam mandray ilazaina ihany koa ny mpikambana izay aniry hiditra ho mpikambana amin'ny Gaetam eo amin'ny sokatra ny fisoratana anarana sy ny fanavaozana fisoratana anarana izay ny alahady 15 janvier tsy farana raha tsy amin'ny alahady 26 février ny fivorian'ny sampana Gaetam dia amin'ny roa sasany isan-kalahady ao amin'ny 2e étage avy any amin'ny fifoazana ilazana ny mpiandry mpiomana anatrika ny fiaonam-be ny mpiandry sy niraka ary fiaonam-be mpiomana sy ny mpampianatra izay atao eto amin'ny foibe ny asabotsy 11 février sabotsy 18 février samy mitondra badsa ireo izay tsy manana badsa kosa dia mitondra taratasy fanamarinana avy amin'ny fitandremana ny aviny avy voasiny ny iraka na mpampianatra ao an-toerana izay aseho eo ampidirana hoy ny tompona andraikitra avany amin'ny tobomasina ambodanerana komitin'ny fananganana tobomasina ambodanerana dia maneho fanehoana ny fisaorana ny fiangonana reny ny FOIB ny brao ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ny mpiaramiasa isaorana isika rehetra ny amin'ny tolo-tanana ny voady izay endrika fanohanana sy nanomezana ireo tolo-tanana tamin'ny tobomasina ambodanerana koa dia maniry ny mbola hitohizan'ny fiaramiasa amintsika tsirairay avy ny avany ambodanerana reto kosa ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanambadiana Ramatoa Razafy Arsoa Lalao Georgette Andriamatoa Ranaivo Arvony Honoré Ramatoa Razanatsoa Gerfine Nandaniny Andriamatoa Razafindanivo Thomas Andriamatoa Rafidy Arsoa Armalala Ramatoa Raha Armalala Bakoly Arsoa ankilany dia fahalamanasanareo anatrika ny fanamasinany zafiny zanany Ranivo Arvony sitraka ny aina sy Raha Armalala nomena fity iandrianina izany dia atao eto amin'ny fiangonantsika foibe ny asabotsy 18 février amin'ny 10 ora maraina koa satria efa vita ny fitatazana ny fanatitra dia iroso amin'ny procession dia hotohizana ny rarahan'ny fiangonana amin'ny vaky tenitsika androany tantara faharotoko faefatra amin'ny telopolo riavana dia misy izao teny izao 20 taona Josia fony izy nanjaka ary raiky amby telopolo taona nanjakany tany Jerosalema ary nanao izay mahitsy eo masiny Jehova izy ka nandeha tamin'ny lalany Davida rainy fa tsy mba nivily ho amin'ny miankaviana ho any ankavanana misy teny eo manao hoe fa tamin'ny taona 20 raha mbola 100 vola izy ka nanomboka ny tady an'Andriamanitra manomboka mitady an'Andriamanitra na mbola tanora na mbola zaza ary zay ny sitrapon'Andriamanitra ary mitatahana ny azy nakatsi nakaroa ary tena nandresy foana ny zanak'Israely tamin'izany angataka aminao amba anatanteraka izany teny zany mba hitady an'Andriamanitra ahoana ny amiko ty Jesosy ataontsika nira hoe iny lalan'iny iny lalan'iny dia misy azo fijaliana izay tsy maintsy olan'zaina zay dia tadidionao zany isan'andro san'andro sangantsika rehetra lalany anatsaro miaraka mito hoe ilalany iny lalany ela
miaraka mito hoe iny lalan'ino ahy iny lalan'iny misy sy azo jalina zanonatsa amin'iny lala iny lalan'iny lalan'iny indeze misy azo jalina olantsay amin'iny lalany teka ho an'ny tombotsika fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana nareo reto fodimandry manaraka ireto rakotondra zanaka voahirana solanja mpiandro promotion fanondrenana mpampianatra SA sady vady navelan'ny tompokolara zafinakody Jean Claude de nodimandry tamin'ny 27 janvier rehefa nyvahiny 70 taona teto tany hoy ny reniny ny zanany zafikeliny miraitam-poany ny fianakaviana manontolo ny nofiny efa niala tao an-tranony ny fiakarana amboy tsy manjaka rehefa voalevina tany Andranosoa Mbatolampy kely rasoa ary malalapa Pogerity Blandine dia natsondray ody any aminy tamin'ny zoma 27 janvier rehefa nyvahiny 70 taona teto tany hoy ny zanany ny zafiny ny fianakaviana manontolo izay soloatenany Andritahiry Lalao mpitandrana promotion Pauli mpiandry aina vao ny nofiny dia efa niala tao amin'ny tranony anala mahitsy ary efa voalevina any amin'ny fahasandrazany any amin'ny vohitra Soamanandray rasolo manana mpiandry promotion fanavaozana sady loolona vadina velany Rasamy Saharsoa Josephine dia nodimandry ny 3 février teo rehefa nivahiny 70 taona teto tany hoy ny zanany Ranoelson Armanga Donné sy mino ny taizany ny zafiny ny fianakaviana manontolo ny nofiny dia iala onjanahary 2S 40N androany alahady amin'ny 1 ratoandro hoentina novambeloma alohan'ny ametrahana azy any fiangonana any amin'ny fahasandrazany FPVM Isoavo Masandro dia alevina ny fahasandrazany Ambohijanahary Anteiroka Razafy Lalao Blandine mpiandry promotion hery vaovao dia natsondray ody any aminy ny alakamisy 2 février rehefa nyvahiny 70 taona teto tany hoy ny vadiny ny zanany zay solony Razafy matratra hery lova sy ny aina Razafy matratra tokolalaina sy tanjona ny zafiny zafikeliny fianakaviana manontolo nofiny dia efa niala tao an-tranony omaly asabotsy ary nalevina tany amin'ny fahasandrazany tany amin'ny fasana Toby Ambato Mirahavavy Raolerso Francine Piomana dia natsondray ody any aminy rehefa nyvahiny 70 taona teto tany hoy ny vadiny Raraivo John Solofo Malala Christian ny zanany niraitam-po aminy ny fianakaviana manontolo ny nofiny dia efa niala tao an-tranony ary efa voalevina any amin'ny fahasandrazany Akady Ambanana Manjakandrina Razakamanana Solofo mpiandry promotion Sambatra dia natsondray ody any aminy ny alaby 1 février rehefa nyvahiny 70 taona teto tany hoy ny vadiny Raoelinjanahary Lucie mpiandry promotion famindrapo ny zanany ny zafiny ny praitam-po aminy fianakaviana manontolo ny nofiny dia efa niala tao an-tranony
tany andronono be ary rehefa voalevina any fahasandrasany ambohitrerana ambohitro mahitsy lasolo manana mpiandry promotion fanavaozana sady lo olona dia natsony ray ody any aminy ny 3 février rehefa mivahiny 7 taona teto tany ny nofony dia nialo amin'ny tranony anjanahary androany alahady 5 février efa voalaza teo tia ho alevina any fahasandrasany ambohijanahary antehiroka rahasoa mbola delphine vondrony mpampianatra promotion fanomezatso dia natsony ray ody any aminy ny alarobia 1er février teo rehefa mivahiny 7 taona teto tany hoy ny zanany ny zafiny ny fianakaviana manontolo nofony dia efa niala tao amin'ny tranony ary voalevina any amin'ny fahasandrasany tamin'ny zoma teo tany amin'ny fahasandrasany Ambatomanoina raha koa tomanana Alain Moreno piomana dingana faharoa dia nodimandry rehefa nivahiny 10 taona teto tany hoy ny vadiny raha koa be voangy lalao promotion Antony Jehova ny reniny ny zanany ny zafiny ny praitapo aminy ny fianakaviana manontolo ny nofony efa niala tao amin'ny tranony manjakaray rehefa voalevina any amin'ny fahasandrasany Ambohinaorina na Mehana Andriamanitra tompony fampiononana ny ampionona ny fianakaviana Tramanjo fisaorana fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana fakasitrahana feno anareo avana tapaka namana mpiara-mivavaka mpiaramonina izay nidododona notrona nakahery izy trotram-bavaka tamin'ny fodimandriny raha Arson Victor Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fity ho atsika rehetrarehetra ialana tsiny eo amin'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra fisaorana ny zana ny zafiny raitapo amin'ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno anareo avana tapaka sy namana izay tonga nidododo sy nampahery tamin'ny fahalasana ny tompoko vavy rasoa tsy miambona Eliana Odette Andriamanitra feno fiadanana ny amaly fity anareo miala tsiny eo andreo izay tratra antso noho ny afenondrano be loatra fararakitra voaray avy tamin'ny fianakaviany rakoto zanaka voahirana Solange 5,000 ariary avy tamin'ny fianakaviany Raharson Victor ray alina ariary rasoa tsy miambona Eliane Odette ray alina ariary rakoto manana Alain Moreno 15,000 ariary Razafy lalao Bertine 20,000 ariary Raoul Arso Francine Bodo 5,000 ariary ireto kosa ny voady voaray tao amin'ny Pasteur Marcelin anankiray ty anniversaire ho an'ny Dada 1,350,000 ariary avy any amin'ny FPVM Nazareta Cansan France tamin'ny 1er février teo dia toy izay sy toy izay ny filazana ny rarahan'ny fiangonana ny voninahitra dia n'Andriamanitra rery any dia ho tohizana amin'ny famakiana voady ny rara miarapantsika rehetra mpianakavy finoana natratra ity volana vaovao volana febroary ity dia tonga fotoana makina ny voady isika entanina ao anatin'izany isika izay nandefa ny voady mba hanaraka sy eno hatramin'ny farany misaotra tompoko fa fahasoavan'Andriamanitra nato izao ahy sy ny ankonako ity Jesosy efa naty mpisaorana 4 alina ariary atolotra ho an'ny Dada RG dia ambino hatrany Jesosy ny fiainanay raisy tompo fa vokatry ny fo tsy soratra 5,000 alina ariary fa folo karena 4 alina ariary sy misy soratra 5,000 misaotra anao Jesosy tamin'ny soratra nataonao taminay mangataka aminao ny andaminanao ny fiainanay sy ireo ankonanay rehetra Yeah.
efa lasany amin'ny ray aman-dreny. Jesosy hoe mba hafahoany taoka ny vadiko izy koa Jesosy mba omeo fo madio tsy hitako fa somary izy ary
I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Come, let us celebrate Him. Lift up your voices and sing. Jesus is the light of the world. God gave me a song. I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Come, let's celebrate. Come, let us celebrate Him. Lift up your voices. Lift up your voices and sing. 'Cause Jesus is. Jesus is the light. He's the light of the world. His love is everlasting. It will never fade away. On Christ, the solid rock, I stand. With darkness all around me, when no one else could find me, He came my way and turned my night to day. God gave me a song. I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Come, let us celebrate the King. Celebrate Him. Lift up your voices and sing. 'Cause Jesus is the light. He's the light of the world. He's Alpha and Omega, the beginning and the end. Everlasting Father, the great I am. Sing holy, holy, holy is our God Almighty. All heaven declares the glory of riana faefatra raiky amby telopolo fitambarany voady raiky amby fitopolo amby zato voninahitra amin'izany teo an'Andriamanitra ririany. Amen. Mandrapavitan'ny procession dia ho toizanao hira isika mama fahazavoa kazamba malaina. Mama fahazavoa kazamba malaina fa tsy fantatra hoe zayo valona amin'ny ariva amin'ny marana. Mama fahazavoa tsy mijanona isi aluara ualawane matutiare isi aluara ualawane. Mama fahazavoa amini isi amuara
apetakiny toko amina atudiare misy amoana hoana wane atudiare misy amoana hoana 441. Vai suo fratello. Azua utukuo Fateu Panuna Azutu Liamutu Tanara Utuiza Azue Lianatu alalan'ny yasana azoko ny tokoto hofany rakirata azony fazako eto mahanatana azoko ny volako hoana nokoriza fahelona hoana mano
tompo misy mahatsara atsika rehetra. Za Pasteur ozy a dia mivarotra gargote. Misy manisy zavatra foana ny tsenanay dia tsy misy olona mihitsy a nefa no kakinay be dehibe be olona. Zao lazaiko anareo mpivarotra gargote rehetrarehetrarehetrarehetra tsy anao rery ny tratra an'izany fa trano mpivarokena fa tonga tao an-trano daholo. Asiany ody efa hitanao fa asiana ody a dia avelanao eo io ody io fa na dia ody kely oatra ny tantely fotsiny ara apetrareo amin'ny tolaham-baravaranao miova daholo ny mason'olona mandalo. Manjary ny gargotenao a feno lalomanga dia ialan'ny olona ianao. Ara-pivarokena tsy enatsolo ny tanymasonao fa manjary akondroloa dia lozan'ny olona ianao. Telefona aminareo mpivarotra, sasao amin'ny varavaran'ny tranonareo iny ilay andalovan'ny olona rehetra sy ny varavaram-be, sasao mihitsy ny velona isan'andro dia ho hitanao a fa hiverina daholo ny klianareo. Mpanao asa tanana rehetra tratran'izany daholo. Dia nanao hoe ilay nanofony latsahany fanahy masina dia nilatsahany anao zany tia misora. Dada inona amin'ny fanafodin'ny diabeta, dokotera, izay ihany. Za dada nanofo hoe niaraka ny sakafo kely taminao a nefa ny andro tena maizina sady ohatran'ny nampianatra koa ianao. Avy eo a dia niova toerana dia nisy ohatran'ny arabo ny teny ahy hoe minana kraby. Dia minana kraby fa ny kraby anontaniako anao a le kely blitika ve lanimbany taonana sa le ngoda be iny. Rehefa manonofo ianareo a dia ataovy mazava tsara hoe le kely sa le lehibe. Fa ny lehibe na le kely a dia minana kraby ianao ny dikan'izay na kely na lehibe. Isika izay misy zava-dehibe ataoko a dia misy tarondro manapaka tena izony fa tsy nofy a dia tsisy dikan'izany. Zay. Za dada nanofo hoe nandeha nakarotra dia minana. Hitanao tsara fa le hazo voalohany tsy misy, le hazo faharoa tsy misy, dia le fahatelo misy kely. Minana rotra ianao a fefa akaiky dia akaiky ny diabety hamelenao. Dia mbola tsy miakatra be hitona diabetinao io a dia minana rotra. Misy manontany hoe mbala zao Jesosy ilay fotoana ionana amin'ny Jesosy. Le fotoana ionana amin'ny Jesosy ianao no mangataka rendez-vous mandohalika izany amin'ny 10 alina dia mifona aminy mba manana olana Jesosy a horesahako aminao na aretina tsy mety sitrana na ianao anala fanadinana na resaka asa na misy mampalelo an'i Jesosy mangataka rendez-vous a tahaka an'ilay nataony nihiraka body vololona teo. Mahita chiffre ianao a samihafa 12 ampovoany a 8 a dia ny ampovoany a 12. Zay izy ny atao hoe rendez-vous, izany hoe 12 amin'ny 12 atoandro. Raha mahita ianao a mbola hoe 2024 dia sehony ianao hoe ohatra hoe 12/1/24 10 heures. Asehony ianao daholo raha misaratsaraka ireo a dia rendez-vous zay. Fa raha mitambatra be indray le nofy a le chiffre dia tsy rendez-vous zay.
za dada nonofo hoe mitady rakitra dia nahita sofra 500 mandehana anao bebaka aloha dia ametraha-tanana. Za dada nonofo hoe tao an-tranonay o dada dia mipetraka tao no nataony dada tao ony, nipetraka no nataony dada tao. Afaka 2 andra dia mbola nanonofo indray niaraka amin'ny dada nanao asa fitoriana tany aminay dia nikasika nimpany apafolo-karena ony no nitoriana. Io apafolo-karena io fa lazain'i Jesosy hoe tokony ho ampianariny eto amintsika mbola alolo lamina kely ny fotoana dia hiteny aminareo amin'izay mampianatra an'io eto. Ina dada ny fanafody manafaka tsentsina tsy tena afaka miaina amin'ny orina fa amin'ny vava. Manatona dokotera aloha dia ny dokotera no mahita an'izany hoe misy kambon'orina ao fa tokony hodidiny ianao na hoe tsisy lininina zay vao makany amin'ny dada. Zaho dada nanofy nahazo trondro-kary mpangezabe sady tsara dia tsara tare mihitsy zao samy hafa ny trondro rehetrarehetrarehetra fa raha kary mpangezabe ny hitanao dia tsy ampy le menaka atao hoe oméga 3 amin'ny tenanao, tsy ampy io nefany vitsy ny zavatra misy an'izany oméga 3 zany fa trondro karpa ihany misy an'izany. Ka rehefa mahandro karpa ianareo asa sina menaka tsony fa io ihany andrahoana dia mitera menaka dia ny menaka ny karpa iny azo lo hohanina mihitsy nidy indrindra fa ny lohany fa mahatsara ny fonao ny fo io sy ny lalan-dra fa raha tsy mihinana an'izay ianao dia manomboka tsentsina ny lalan-dranao sy ny fonao. Zany dada nanofo fa nisy ny antsy hoe avijinjavary dia nanatona akanjo feno tsikafokafona ilay tanimbary feno fotaka mainty be ary masiso nidina ihany aho fa vary iray tanana ihany no azo satria tena rakotra ny tsikafokafona amin'ny vary. Zao ny zava-nisy nitondram-bavaka ny vinantolahnay nandao ny tokantranonay efa enimbolana efa nataonay a distance isan'andro io amin'ny alina le vinantoko io ary fantatry fa ny reniny no manome torohevitra ratsy azy. Azakivy nataonao ny a distance dia ataovy zany fa le reniny iresahana reseolahatra amin'ny ratsy ataony fa io manabosibosy azy hiala tao. Saotra tompontsika rehetrarehetra sangana amin'izay tsika sady anolotra ny rakitsika no ivavaka. Araka itaku Evia tenausi palingaku Tompo lehibe Simana keriaga Neva kemila Saka inalana Sina kerire Fatena sitaku Dumbila zanauku Risitaku Tiaku Mabicu Yenau Zerubau Samata Tepica Pamadana Anau Mabicu Cucicu Yenau
tiana tiako manuju ianao Jehova sambatra ketika bahanana anao manuju tujuju ianao piuvia sauti setia sauti setia tiap tahun sauti setia tiap tahun kawan kita sotra Jesosy tena tianay tokoa ianao fa namaditra ary zay dia mandefitra mitomany no ataonao fa tsy mamaly aminay araka ny ditrana sotra Jesosy nanolotra voady mpanomponao maro renao daholo namomba ny fahasalamany namomba ny fianarany namomba ny asany sy ny manahiran-tsaina azy hoy ianao hoe ino olon'iny raha vao niala tany an-tranony efa no amarinina sahady enonao no vavaka nataony ka dia mametraka izany ampelantananao zay mba samy vanginao isa-tokantranony mpanomponao zay rehetrarehetra kosa Jesosy alohan'ny sarahana eto te eona aminao eto amin'ity toerana voatokana ho anao ety any an-tranon'e Jesosy tsy afaka mivavaka zay tabataba ny any teniny ratsy kizitina zany ny any an-trano any na mivavaka ary zay falifalany devoly manakana an'iny ny tranoko kosa ho ianao ho trano fivavahana eo amin'ny toerana zay ampatsiarovanareo ny anarako ianao natonako anareo eo ny tahiko anareo eto ihany misy ny fanatonanao ary eto ihany misy fitahiana avy any aminao raha eto amin'ity toerana tianao ianao Jesosy no mivavaka menanareo any an-danitra sotra Jesosy noho izany ngataka aminao ary todika amin'ny olona rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrareo sotra Jesosy noho ny fitiavanao ny olona rehetra tsy mamaly anay araka ny ditranay fa mbola mitomany ianao anatona azy ianao manana ny antony iresahana aminao izy manana ny tsy ampy manana ny olana tanterao ny teninao Jesosy taloha hoe inona ny tianao hataoko aminao ianao no vavaka i Jesosy sotra Jesosy raha ny vavaka nanero ny fonay vavaka tsy ambarahavana te eona aminao zay Jesosy teona aminao betsaka nefa nahazo feonana taminao fala ny fonay fa tena kaiky anay ianao zay mangataka rehetrarehetra Jesosy mba omeo zany fotoana zany izy any anao mibitsibitsika amin'ny moramora misaotra Jesosy apetraka aminao zany vavaka zany fa tsy misy afa-tsy anao rery ihany mpisolo vavanay eo an-danitra ao ary sanatrika tsy mety ny fivavahanay tanterano teninao tetỳ an-tany hoe hivavaka ho anao mba tsy ho levona ny fononao ny anaranao Jesosy nangatanay zany mpanompo ihany no mangataka izany mbola hanompo anao zay amin'ny andro rehetra iainanay misaotra Jesosy rainay izay ny an-danitra
ho masinana ny anaranao ho tonga neny fanjakana ataoneny sitrapolo ety an-tany takany any an-danitra meonay niniana sahazo anay ary mamelana elokay tahaka namelana isy meloka taolay asa mitondrana ny mifakampanahy manafanay maratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandray izay amen. Raisy ny tsodrano ho Jehovah tompony maro aminao zano Andriamanitra ao izaho le niteny taminao foana isan'andro aza matahotra ny ianao aza merikerika foana ny ianao zano Andriamanitra ao mola hitantananao ny tanakavana ny fahamarinako a sady tsy andaonao any tsy avo ianao ianao sotra Jesosy dera laza voninahitra ho anao rery ihany sotra Jesosy amena teka moafo amin'ny tompontsika sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina Jehovah tompony maro enika voninahitra tamin'ny rehetra amen. Petraka isika dia ny mpandray sisa no mijanona. Dada
ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo natratra ity fotoanandroany ity ary indrindraindrindra ihany koa fotoana zay raisantsika latabatra amin'ny tompo atserovantsika mandrakariva ny teniny fa izao no ataovo izy mba ho fahatserovanaay manatrika atsika eto ny tompo ry havana mivelatra manoloana antsika ireto fanasana masina zay nasan'ny tompo antsika rehetra mariky ny fitiavany antsika zany ary marika ihany koa fa mbola sitrany ny miombo-poa mampanamitsika amin'ny fiainantsika rehetra manontolo aneo fankasitrana sy fanomezam-boninahitra ho azy isika noho izany fitiavana zany da iaraitsangany sika rehetra hanome voninahitra ny tompontsika voninahitra neo an'Andriamanitra irery ihany haleluya masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra amen fa hoy ny soratra masina lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminy atsiaro ny tompo isika indrindra fa izy voombo teo amin'ny azo fijaliana maniry mafy aho ry Jesosy tompo hialoko eo ambany azo fijalianao tsy misy toeran-kafa re zay tena mamiko fa ny azo fijalianao zay no fiarovako 7 taony andeniny voalohany no ataotsika maniry mafia auridze sotumbu ialukera maria sufizalia neo anao Andriamanitra lay Andriamanitra tompo ny fiainanay ary tsy te hamelanay ho ireriny amin'izao fiainana izao satria tazanao ary hitanao tokoa ny fahorian'ny olonao dia izany tsy nahatafandrianao kanidina ty aminay mba hanoana sy hampahery hanome hery vaovao indray mba ho fiainanao anay ny tena sy ny ranao mivelatra eto anohanay ary izao fanasana zay anasanao anay izao ry tompo reo no mofo zay asan'ny tanan'olombelona ihany no volavolain'ny tanan'olona vao tonga eto amin'izao latabatra masina izao mangataka aminao zay ry tompo hamasino ireo mba ho lay tenanao tsy mety maty zay omenao anay mba ho fiainanay rehetra
ary mba ho fahasalamana koa ho an'ny nofinay. Izay rehetra mihinana avy amin'izao mofo izao atsiaro fa tafaray marina aminao. Hamasiny toy izany koa ny kapoaka rehetra izay misana ranao Jesosy. Miangavy indrindra anao ampanajana satria asan'ny tanan'olombelona ihany koa ireo. Hamasino amin'ny anaranao ary ampidino amin'ireo nipitidranao izay nalatsaka tao amin'ny hazo fijaliana, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ho ranao tokoa ireo Jesosy. Ikoriana ny anatin'ny lalandranay rehetra, ka sady ampahery anay no ampijoro anay ary mba retanay amin'izao fanompona ny antsonao anay izao. Hamasiny toy izany koa ny dekorina rehetra izay andray anao voalohany, hitantana sy hitondra ny fanasanao masina ho any amin'ny vahoakanao. Olombelona ihany ireo mitovy aminay ihany, fa ny fanamasinanao azy Andriamanitro no mba atao fitazanay sy ho hitanay aneritreritra fa ianao manantona anay rehetra. Dia toy izany koa ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra izay manatrika ity fotoana ity. Hamasino amin'ny anaranao, hatsiaro sy hatsapa androany fa ianao ilay tianay, hanadeo aza ny fahotana izay misy havovony eo amin'ny fiainanay. Tsy mba nijery zany ianao fa niteny anay hoe mba mibeba dia mibeba dia mibeba, ary rehefa tazanao fa mba niezaka nanao zany izay dia nitsotra taminay ny tananao, ary zany mahatonga anao mandalo eny amin'ny fiainanay. Manatrianay Tompo mba ho eniky ny voninahitra ao izao fanompo-pivavahana sy fanasana izao, ary amin'ny anaranao irery ihany no anaovanay izany. Amen. Mazao toerana isika. Fa Jesosy Tompo ry havana tamin'iny alina iny izay namadiana azy, dia nandray mofo izy, ary efa nisaotra izy dia nivakiny izany mofo izany. Hoy izy hoe teny tenako izay omena ho anareo, na oviana no mihinana amin'itony mofo itony ianareo, dia mba ataovy izao fahatserovanahy. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa avy nihinana izy dia nandray kapoaka, dia hoy izy hoe ity ny rako, dia rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Na oviana ianareo no misotro amin'itony kapoaka itony, dia mba tsarovy aho. Na oviana ianareo no mihinana amin'itony mofo itony sy misotro amin'itony kapoaka itony, dia manambara ny fahafatesako mandra-piavoko eny amin'ny rao any lanitra. Iray ihany ny mofo, iray ihany ny kapoaka, sika rehetra na dia maro aza dia tena iray ao amin'ny Kristy Jesosy. Hoy izy hoe andeha ary fa efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Nomeko anao ny rako masina, hanavitra anao izay tsy marina. Larakira 100 amin'ny firanantsika protestanta ary ao anatin'izany no izarana ny fanasana rehetra. Inna
inona izao no aka aminao zao nataotsika zao zao fianarana nomeny tompo atsika zao mba tsarovo zao fa fitiavana anao fitiavana atsika ary zany indrindra nitenenan'ny apôstôly Paoly hoe aoko fantatrareo fa voaombo miaraka amin'ny Kristy aho ary tsy za tsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko andao mba ataontsika fanekena vaovao koa zany androany za miara voa ombo aminao ry Kristy eo haina vao fifaliana vaovao fiainana vaovao lalana vaovao no izorako miaraka aminao manomboka hatreto zaho miara voa ombo Saumya Ravua
karimba utafika zany famasinao dia mba hotolo faotsika Say maty ao maty eo am'anokonanao eo am'anokonanao fanay masina maharo vaovao zay efa aloha zay efa ratsy indrindra hangataka amintsika ry tompo ny tany maina zany ne nitoerana ety midina mihitsy ry andonaina ho ao anatinay ry 70 Tompo itanimbana no itoe o midina Sia luka malaki losanu faiku faiku inai siana faifu etena nasafata ilaku Nawali aina uveno kuana itupo uomitina nareria Jesosy lazaiko anao androany fa zano Andriamanitra ao ary anao oloko mampitehiteny amin'ny tompo mihitsy androany anao tena anao ny fiainako no avo momba rehetra manontolo hatolotsika ho aza zany fa zanany fifaliana indrindra amin'ny fanatrehany atsika anao atompo Wanda wa
kaikana sini azu fitaniana Romanan kaike kakisa nila libuana Nifuta kaisoraku Tompo Taufi manakakana Sini asufitaniana Romanan kaike kakisa Sandi ibuana Bifuta kaisora Hafalina manaona muzanura izali Falina manoni izali Rai rai mana Tikyandi sezafiani yana Ramandualika mivavaka manao Dualika mivavaka Resaka manao Namilausaka Aizaku Tompo Atavimana Nangosini asu Diana manakaye isanina na ifuta kaisoraku Tompo fa hoan'ny apôstôly Petera fa fantatrareo zao fa tsy zavatra mora levina tahaka ny volamena sy ny volafotsy no nanavotana anareo fa ny rahasoan'i Kristy izay rano zanak'ondry tsy misy kilema no efa nanavotana anareo.
na ny apôstôly paoly na izaho zay mijoro eto dia mitona atsika jereo ny azo fijalian'ny tompo fa teo ny namonjena atsika hoy izy teo ny nanaovany fanekena renay fa firenena masina ho azy isika rehetra basaino zany ary teo amin'ny azo fijaliana io koa nanaovan'i Jesosy vavaka fifonana manezinezina ho antsika tenenany tamin'Andriamanitra mihitsy hoe ray mamelany elony fa tsy hainy sady tsy fantany zay ataony zany ny fitiava-dehibe nataony ho antsika eritrereto zany aneo ndao hanantona azy tsika ampanetretena ka hiteny hoe manantona azy ao Jesosy ka miondrika Manduruka ditunggu masina awi zaundu natsimendikia vausika mavausitumpu o Jesosy tia ny tenako izay omena ho anareo raiso hano ity misaora azy ao am-ponareo sotra indrindra Jesosy fa mbola nomenao anay ny tenanao satria hitanao loatra ny fahalemenay tsy mety tafarina amin'ny fahotana mba mikelena fatratra mba miezaka ihany misaotra betsaka Jesosy handrampy anay hanenika ny tena rehetra manontolo hanome tanjaka hanome herim-panahy vaovao afanay manohitra ny zanatsipika rehetra zay alefa n'ilay ratsy amelezana anay misaotranao indrindra zay noho izany fitiavanao zany misaotra Tompo amen hoy koa izy sotronareo rehetra ity fa ity ny rako zay nalatsako anareo ny amin'ny fanekena vaovao ataovy zao fahatsiarovanahy ary misaora azy ao am-ponareo sotra Jesosy lehibe loatra ny zany fitiavanao zany mbola nomenao anay ny ranao hikorina ny anatin'ny lalandra rehetra satria fantatrao fa tena miainga avy amin'izany raha zany mihitsy ny herinay afanay miatrika ny hoavinay rehetra manontolo afanay manompo anao misaotranao hanenika ny tena rehetra manontolo ane zany ka hampatanjaka anay mba ho tanteraka aminay ny teninao omeko fo vaovao ianao ary fanahy vaovaonao ataoko ao anatinao mba andehananao araka ny lalako sy ny fitsipiko dia amin'izany fotoana zany ho fantatrao fa efa ninombanao aho misaotra indrindra Jesosy mamy Jesosy eo ny fitianao zany mahatonga anay mifaly sy miravoravo mba raiso zany fa tena vokatra ny fonay maminy fitiana Jehova tompona foinao ny zanakao nao ny zanaka opanavozana tsy mba misy tokonay any afa-tsy ny fanakao sotra Jesosy na io fa tsy nisanakaoka misajanova
isotranao zay Jesosy fa aleo zay mba iompo-po mampanahy isotranao intelo izao fitiavana nasionao zao manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Voninahitra aneo an'Andriamanitra ireriany. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tandrehetra. Amen. Mazao toerana isika. Isorantsika ny tompo ry havana ny amin'ny fitiavan-dehibe izay nasehonao antsika. Isotra azy amin'ny alalan'ny fanatanterantsika ny rakim-pisorana sy fanolorantena isika, ary ao anatin'izany koa no hanangonantsika ny kapoaka. Asaintsika mpanajana ny atokopira izay manatrika antsika eto anatanteraka anjara hira ao anatin'ny fanatanterana izany rehetra izany. Kazamalake Ravakuavako Jesosy nemiande Sanakatiane Timistino verisika Nateirai muda pasami Uawambalani avuku Adawarina namalaina Famisifunta zontenai Sarazaraini tumpu aiswana Kazamalake Ravakuavako Jesosy nemiande Sanakatiane Timistino verisika Nateirai muda pasami Uawambalani avuku Adawarina namalaina Famisifunta zontenai Sarazaraini tumpu aiswana Mudi Fana jajari Vyana katsisi amuana Fanyan Eres Hatan Lala kisurana Wamatana wakanana va Mudi Fana jajari Vyana katsisi amuana Fanyan Eres Hatan Lala kisurana Wamatana wakanana va Simiate, priaza kazako Ulam tezalote, lala kisurane Alawera chani faza, mierikeri jafamula Lali chamansi ile tanzuna Kudeni rusu achani, faeva vunu na wizan Ni ambuara pante sena Eza kezo simiate, priaza kazako Mulam tezalote, lala kisurane Alawera chani faza, mierikeri jafamula Lali chamansi ile tanzuna Kudeni rusu achani, faeva vunu na wizan Ni ambuara pande sena Mivu, nuna, yanau Andai lukachara izaye kwa umana Kude, fikir, ruca, patisadu, bakanya zara, chale fazuna Mivu, nuna, yanau Andai lukachara izaye kwa umana Kude, fikir, ruca, patisadu, bakanya zara, chale fazuna
dia kasitratsika era-po era-tsaina ny tompo ny amin'ny fanehoana indray ny fitiavana zay nataony tamintsika tamin'ity androany ity nanompoka tamin'ny fanampom-pivavahana tapany voalohany hatramin'izao fotoana zay famaranana ny amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo zao ry havana dia matsiaro mandrakariva ny tenin' Jesosy zay nilazainy tamintsika hoe inona marina ny fanapa-kevitra ao hanaraka an' Jesosy ve ianao sa hanaraka ny devoly mino hafa samy hiteny eo anatin'ny fotsika isika ny hoe sanatria dia sanatria raha hanaraka ny devoly zay Jehova no Andriamanitray Jesosy no mpamonjy anay ary ny fanahy masina no mpitaridalana anay raha tena vonina ny amin'izany ary tsika ndao hitsangana handray amin'ny mpifaliana zao hafatra mpitondray ny tompo atsika eto am-pamaranana izao zao no marany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa amin'izany ary rira lamalalako dia miorena tsara amin'izao efa azo nareo zao ny faharoa aza miovaove amin'izay zavatra mety hitatsika mandalo sy miserana eo amin'ny fiainantsika ary ny fahatelo farany dia zao raha nompo ihany dia manompomba efa be fa aza manao sombotsombony na zay vita na zay tratry ny hery fa sady mahafaly an'Andriamanitra no mahafaly anao koa ka nokafany ny varavaran'ny lanitra hitenenany amintsika io ry mpanompo tsara sady matoky natoky tamin'ny kely ianao ahoana ozy izy tenyreko zao anapaka ny be midira amin'izay amin'ny fifalen'ny tomponao aorian'ny vavaka sy nitsodrano teny amin'ny tompontsika hoe tiako no miaraka aminao Jesosy naizanaiza hitondrana ho ahy vavaka isika sotra Jesosy mankasitraka anao amin'ny fo rehetra saina rehetra fanahy rehetra ny hery rehetra zay anananay fa tsapanay mihitsy zany ebe ny fitiavanao zany tena nataonao hoe zanaka mihitsy zay fa tsy nataonao hoe mpanompo tsony ka sasatra no miteny ianao fa tena nataonao hoe zanaka sy nataoko tsony mpanompo satria izay rehetra reko tamin'Andriamanitra no efa nilazaiko taminareo nambarako taminareo tsy misy manana zany ene eto ambonin'ny tany afa-tsy zao FPVM zao sotra indrindra Jesosy nataonao zany mba hitenenanao aminay hoe tsy sitrako hisy overina dia ray azy eny fa na dia zay fa nihevitra ho zanaka ny fahaverezana fa izy rehetra dia samy tiako any amin'izay toerana efa nomeny ray ahy dia any no ionako amin'ny tompo hamakivaky herinandro vaovao zay mbola tsy nidiavinay zay mbola tsy fantatra akory zay hitranga sy hiseho kanefa matoky zay fa raha iny tananao iny no miazona anay dia ho tanteraka aminay ny teninao hoe aza matahotra tsy amelanao irery aho fa za rehefa tianao dia tena tianao hatramin'ny farany ninona ady ninona olana ninona zavan-tsarotra sy edraina zay mahatsapa manompoko amin'ity androany ity ary efa tazanay aneritreritra sahady fa ny anjelan'i Jehova mitompo manodidina an'izay matahotra azy misaotra tompo apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay rehetra sy ny hoavinay rehetra ary zay tsy adininay amin'ity fotoana ity ny ray aman-dreninay Dada RANDRIANATOANDRO zany Josefa ny ankohonany tena entrinay ambavaka ary angatanay aminao ny anomezanao azy fahasalamana mandrakariva satria mbola milaza ny firenenay misaotra tompo profobe mpiara-miasa amin'ny rehetra tompona andraikitra samihafa ao anatin'izao FPVM zao na eto amin'ny foibe na hatrany amin'ny farany tany rehetrarehetra zay misy zany FPVM zany misaotra betsaka ny firenenay Jesosy io mba tsarovy mba jereo ary raha mba mivavaka ho an'ny firenenay zay dia ho tanteranao mandrakariva ny teninao raha mba miangavy zay dia mba ataovy zany teninao zany raha mba mety anao efa reko ny fivavaka ao dia efa midina zao hamonjy ianao sotra tompo reo ny vavaka rehetra Jesosy asandratray ary ataonay amin'ny anaranao zany rainay eo zay ny an-danitra ho masinina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao
ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay an'io izay saza ho anay ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary mivonahitra mandrakizay amen. Tanteraka aminareo rehetra nitsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra ny fiadanana ny izay efa nitondra ny rano fanekena mandrakizay zany rano fanekena zany efa nomeny anao zany ary itenenany aminao androany hoe efa vita tomboka vatsy eo anatrehako ianao sako izy no milaza aminao fa ay ianao raha manao izay sitraka ny foko hitay anao ane Jehovah ka hiaro anao mpamirapiratra ny tavany aminao izy dia omeny anao zany famirapiratany tavany zany ary rehefa mivavaka aminy ianao dia izy no nanatanteraka ny teniny aminao hoe aza matahotra fa tsy manampitsofina aminao aho misaotra Jesosy anao nitera sy nihaja amin'ny voninahitra mandrakizay fa tena fifaliana iny miaraka aminao ary aza mandao anay na mafoy anay amen. Tiako no miaraka aminao. Tsy maintsy ambinina ny lalanao tanteraka tokoa indray zany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary amin'ny fanahy masina amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery haleluya. Masina Jehovah tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra. Rarisoa antsika rehetra Masina,
Ambifalina malatana Niyandarana Alleluia 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 Shambula veruna inakuza Liderana Liderana Mori pagata Kanguwa wamia Jesosy anetena tidetiana tuku Ufale navu Beiderazi Avifu maifani Zema besa chamina Alleluia Alleluia Masina Fasilta yasa Saturturisa Alleluia 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 Ambifalina Anazana Niyandarana Niyandarana Alleluia 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 Shambula veruna Liderana 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 Liderana